Andrahoany! Izy Tina. Izy Sarah. Dia izay Food lovers. Hoestsika zany zao. Androany zany tsika dia any amina resto anankiray atao hoe Spoon Café. Eny Ivandry izy io. Dia amin'ity lalana diky vato ity zany tsika mahafinaritra be mandeha dia amonjy dia ho any amin'ilay Spoon Café tsika. Dia ho andramantsika ilay izy androany. Miaraka aminareo zay. Ok, reveo zany Daholo eto amin'ny Spoon zany zay hoe dia hitondra anareo amin'ny expérience raha ity indray zay. Inona moa zany atao food? Ny ato Sakafo maraina dia fast food. Io zany tsy tena hoe resto anina fa plutôt fast food. Dia andrahoana tsika hiaraka. Mahafinaritra be ilay toerana izara aminareo ny expérience atao amin'ny Spoon indray zay dia efa disponible daholo ny carte dia zao izy fa ohatra amin'ireny zao raiky ambin'ny folo fa misy raiky ambin'ny folo ohatra hoe inona moa zany zany raiky ambin'ny folo d'accord fa plutôt zany aloha petit déj sy anona disponible. Ok. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Izy zany zao mbola vao petit déjeuner no disponible ao aminy satria mbola vao maraindray zao andro fa ny salade sy ny pizza sy ny anona zany mbola apatiana mankeo fo disponible. Asehoko anareo ny carton-jareo. Io zany ny carte resaka petit déjeuner. Mahafinaritra ny toerana. Omelette au fromage, naka omelette au fromage et naka une smoothie bowl. Nina Saint-Germain aleko, Saint-Germain, tsy Paris Saint-Germain izy zany Paris Saint-Germain, tsy Paris Saint-Germain fa sakafo ohatran'ny karazany kely be dia be. Dia asehoko anareo rehefa misy muffin choco anatiny. Ça s'annonce mal l'expérience. Non, en fait 30 minutes Attente pour les plats que nous avons pris, les plats traditionnels les pasta petit déjeuner là, de 30 minutes. A few moments later. Donc j'ai dégusté le smoothie bowl. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un smoothie, on dirait un autre. Pastèque, smoothie yaourt,
banane, chocolat, banane, choco et noix de coco. Noix de coco, ça, râpé, coco râpé. Coco râpé. Samba bœuf mollet. Vraiment? Comment on mange ça? Salade. C'est bon, d'accord? Marie, nous avons fait un petit déjeuner. Nous Tu mets toujours Ou une attends. feuille. Izany raha fahazoko azy dia izao ny fihinanana azy. Any? Oui, oui. Ohatran'ny hoe misy tsirona akondro. Sa mbola ilay akondro lahy teo? Possible. Azo aloha lasa betibera be ilay izy. Tsy izany izao no tiavako azy dia asiana poivre. Dia c'est bon. Confiture. C'est quoi? Misy vanille izy fa tsy voadetecteko hoe ino. C'est une coquille? Tu veux goûter? Déjà une omelette de fromage. Une omelette de fromage de commandique. Ça a l'air bon. Ça va te remarquer quelqu'un expressif appelé omelette au fromage. C'est-à-dire? Somary malahelo izy. Ah, d'accord. Ohatran'ny hoe tany. Ouais. Une omelette au fromage. Un peu assaisonnement. Omelette kosa angambany efa fantatra daholo hoe omelette ihany fa asianao fromage fotsiny fa atodin-kapohany io e. Sa ahoana? Koa ty sa muffin raisin? Muffin chocolat avec les commandes. Bah, on a un muffin. On a un muffin quoi? Raisin. C'est dommage. Pas grave. Quand même. On a un cake. Les gens, les pains, les toasts thick. Ça va? Ça va bien les bols de soupe de fruits gentils, tellement mal. Ina ny ngeda be ty? Pastèque. Ja, tsy dia tia pastèque. Andramo quoi? C'est pas mal. Misy gony. Aizany indray zany tsika zao. Zay zany no mamarana expérience atsika tao amin'ny spoon Afa amin'ny zay a. Dia petit déjeuner no Petit déj. nohanina tao. dia avy eo a. Hitanareo tamin'ny sary reny. Dia Rehefa rarivontsika manao naoty a. Kony a. manao naoty tsika.
Bye bye. Misy nafinaritra tsy misy tsara, misy ratsy fa resantsika riva le izy. Merci. Daodrany izy dina isa dia zahay Food lovers. Faraniko tsy niteny mihitsy satria dina. Au plaisir zany isa raha zany manakely foana fa au plaisir aloha ohatra hoe be voka angambany izy tsy haiko. Tsia. Fa androany indray zay dia tany amin'ny araky ny tany amin'ny vidéo iny tany amin'ny spoon café. Dia Sisy café zany toy ale iziko. spoon snack ina sy café. Spoon fotsiny. Tao amin'ny spoon. Spoon fotsiny. Spoon. Tsy spoon fa spoon. Nary ny anomboantsika azy Monsieur Dean. Madame Sarah. Ahoana fa teneniko hoe cadre zany anomboantsika anazy le cadre tsara be Tsara cadre mahafinaritra. Malalaka mipasikinina raha ohatra ka hatramin'izay nakanisany atao aloha dia malalaka foana mipasikinina tsy akiteny zavatra la. Malgré le fait hoe nazonao tamintsika tao amin'le fangalana sarin'le cadre sy le endroit nafinaritra le tsara ny cadre. Teneniko anareo vintage be ny ao ohatrany hoe style américaine indray dia tsy haiko nahoana atao amin'ny bêtise. Misy hoe bêtise zay dia mitovitovy amin'izay. Efa nidy moa izy fa ohatrany tsy mi-existe tsy haiko. Américaine zany dia hatrany amin'ny WC américaine satria moa zany ny olombelo tsy haiko dia rehefa mankany amin'ny WC dia mba jerena coach na hoana dia go dia tsara be le izy. Ok. Nao tia omena zareo zany amin'ny resaka cadre dia 9 sur 10. 9 sur 10 sur 10 9 sur 20 9 sur 10 le izy mahafinaritra be dia koa milay be misy jardin tout afa-po nareo raha ohatra hoe te hanana moment kely d'intimité romantique ao amin'le chalet nisy zany romantique be daholo mahafinaritra satria amin'iny zay romantique 9 sur 10 mahafinaritra tsara be le cadre. Prix sakafo rapport qualité-prix. Qualité any aloha zany tena to dia tsoroko satria tena mahafinaritra anazy zavatra ataon'zareo satria cuisiner daholo ny zavatra hoaninao sisy zavatra azonao any supermarché zany. Cuisiner manomboka mofo dopaina inona dika zany cuisiner zany fa tsy azonay malagasy. Cuisiner le izy satria nandrahoana misy olona zany ao ambadika eo mikarakara an'le izy mahandro le izy na manta le izy na masaka. Ohatra zao ny zavatra nalaiko tamin'ny ty andro an'ity dia vitamine C bol soupe de fruits zany le izy. Manina anazy ny vitamine C any amin'ny vitamine C vitamine C le C fanolotra an'le C SEA ohatrany hoe ranomasina amin'ny teny anglais. dia le izy smoothies bol voankazo dia misy smoothies ao anatiny dia misy voankazo maromaro tao anatin'iny anahy iny zao pastèque akondro azava kely raha ohatra ny hoe ataonareo any an-trano dia ohatran'le dessert le ina moa fraise dia akondro dia yaourt dia ohatran'izay aloha le fond dia efa amin'ilay be dia nampimy pastèque sy décoration dia mahavitamine C azy zany asiany râpe chocolat râpé chocolat au lait râpé dia miampy coco noix de coco râpé coco zany râpé dia zay zany mahavitamine C azy. Mahafinaritra mihinana zany tena tsara dia ny fanampin'le izy moa za tena olona tia salé sady fromage somary manqué anakely ny fromage dia naka omelette au fromage nandramana zareo. Tena naona le omelette au fromage tsara le omelette au fromage ianao ihany miassaisonné azy azafady sarotra be zany mbo zany assaisonnement taovy teny gasy fa ianao ihany manisy sira sy poivre azy fa tsara eny le fromage tsy dia tena hoe betsaka fa eny amin'ny antonony équilibré tsara mahafinaritra.
tsara be le nandray ny décoration tiako satria to dia mampitehinana be le izy marina hoe zany hoe tonga dia ohatrany hoe vao mipetraka eo le plat hitanareo amin'ny sary vao mipetraka eo le plat dia ohatrany mitehinana be zany tsara be tsara be tsara be tsara be tsara be dia zay ny nandray a nalaiko a Saint-Germain zay ny anarany Saint-Germain moa zany tsy haiko hoe mety iny hitanareo tamin'ny sary iny tiako tenana tsy haiko hoe nadirana le Saint-Germain le izy fa hoe zay zany mba filina zareo ohatrany dia mbokana plat dia ataoko hoe Chantal le izy na Augustine fa Saint-Germain ohatrany hoe ambatroka zay tiazoko ka anara-tanàna le izy fa tsy anarana olona Saint-Germain ka ny ana Germain zao olona zany amiko le ohatrany hoe chauffeur hoe Germain aza mena zany rehefa tena police ana zao zary mbola tsy nanazavakory le Saint-Germain Saint-Germain zany a tsara be nisy œuf à la coque zay vao nihinana œuf à la coque hatramin'izay ny anankiroa teto ambony tany a dia tsara be le izy satria hitanareo ohatrany hoe manendy œuf sur plat nareo a dia le ao ampovoany le œuf sur plat le ohatrany tamenan'le mbola tsy masaka tsara fa loatra malemilemy iny dia ohatrany iny tsiron'le œuf à la coque le ao ampovoany eo arorona le izy dia tsara be dia le mofo sy ny zavatra rehetra cuisinière que le niteneny dina dia langiavaka amin'ny teny le mofo tena tsara zany nandany le atsasaka le mofon'le œuf à la coque namboarany zareo daholo zany le izy fa tsy hoe grillé pain grillé tonga dia tsara be tonga dia moelleux à l'extérieur dia croquant moelleux à l'intérieur dia croquant à l'extérieur ela miteny foana zay tsy teny tsony tako tsy teny tsony zay firy note ametsika amin'ny sakafo note amin'ny resaka sakafo zany a tonga dia hoe alors ataontsika 9 sur 10 fa sy nde sur 20 ndraiky 9 sur 10 isa roa telo 9 sur 10 zay afa-po zay a tsara sakafo a préparé maison misaotra antsika mahafinaritra merci compliment chef makanesany service indray zao gela koa zany tsy miteny resaka service a teo zany a no misy somary misy tension kely si bémol misy problème kely zany tataroarany misy problème kely satria vao tonga zay dia somary nisy réticence kely teo amin'ny zareo nefa zay nge tsy anakiana zareo e zay tsinitsinina fa zay a blog dia miresaka aminareo mizara expérience fotsiny zay zany a zavaiko kely a ohatranareo rehetrarehetra ny trano zay mijery ity vidéo ty a fa zay fotsiny a mba filmenay le izy dia amin'izay mba samy mizara hoe ohatr'izao ny tsirony dia zay koa tsy hoe expert be fa zay fahazonay anazy zay tsirony fahazonay ohatrany hoe tsy amin'ny siramamy aminay le izy dia tsy amin'ny siramamy aminay ny tenenay fa tsy hoe andeha amorona akory zay dia le izy a le service zany a tsara le service tsara be satria manina zavaiko aminareo ny tantarany tamin'izay vao tonga zany a dia nisy problème kely somary réticent zany zareo hoe aza filmena tsy tianay filmena ohatrany dia nefa zay any tsy dia tena hoe andeha no anakiana be au contraire zay a tsy hoe akory hoe mitady vola zay tsy mahazo vola amin'io zavatra io fa passion anay fotsiny le izy dia mba tianay zarena aminareo dia mahafinaritra le izy a plutôt lelay zany a découverte miaraka aminareo a fizarana expérience manakaiky kokoa amin'ny publicité satria miinvité anareo ihany koa zay a anandrana ao amin'ny zareo tonga avany dia miinvité anareo koa zay a manasa anareo koa zay anandrana any a arak'izay fanaraha zay itiavanareo azy satria zay mizara aminareo nety sy nety tamin'ny expérience anay dia nareo tsara hoe andeha zay sa tsy andeha dia andehanareo sa tsy andeha dia le service zany a tsara be kompatanana alohan'le serveur fa mahafinaritra satria réagir aingany izy zany hoe ohatrany hoe efa mba nangataka lalana tamin'le responsable tany angambana izy na tamin'le tompony dia mba hoe mba mila karakaraina tsara zany zay dia karakaraina tsara zay akatra amin'ny farany tena tsara be service
fa le si bémol kely tamin'ny voalohan'izay zany a mampatonga an'le noty a ataonay 7/10 satria nazay ary somary sabaikatra na lahelo kely zany zay tany vao tonga nefa ohatrany hoe tokony aventure culinaire le izy a tokony hoe partage tokony hoe faly be foana zay de vonisy zay de faly be de ohatrany sy manisy fotoana malaka kely zany de zay fotsiny fa ankoatran'izay a tsara be mandray tsara le serveur tena raisiny an-tanana ohatran'ny mpanjaka kely mihitsy ianao a mandra-pivoaka amin'ny faravarana. Merci beaucoup a zay ny notin'ny service. Zay ny expérience tamin'ny Tom Spoon nafinaritra tsara be on recommande makanesa ao a tsara be qualité an'izy somary américaine le izy a araka le niteneniko tamin'ny voalohany indrindra an'ity vidéo ty a ny spécialité an'zareo a breakfast café a sy fast food zany ao fast food misy sandwich misy pizza misy burger de ao rehefa lakamisy moa sazoma rehefa lakamisy a vidy pizza roa une pizza offerte une margherita offerte non 2 pizzas achetés vidy pizza roa de mahazo margarita anankiray de misy happy hours koa amizareo le happy hours ohatra zay ihany fa resaka inona koa moa ny teneny ilany afaka amin'ny teny mafy inona koa moa ny teneny teo bon zay tsy tenenao tsy manina fa makanesa ao de anontany io tsy manina tsara be zareo mandray tsara de aza matahotra mihitsy miditra amin'le cadre ohatran'ireny fa tsy hoe milaybele avy aty ivelany teo mampatahotra be ny prix fa misy prix manomboka le teneny teo hoe 7000 ariary de va afaka misy karazana sakafo zany azo hoany surtout raha ohatra ny ianao mpifankatia mbola tanora manao économie kely nareo vady koa raha ohatra ny efa mpivady efa lehibe mba manao filinina kely mba tsy miaraka amin'ny kisy zany afapo zay ka manina zay koa zay indray aloha mahakasika ny vidéo atsika de misaotra atsika nanaraka anay amin'ny manaraka indray.